Manan-karena trano imbonantsika amin'ity fotoana ity talata fiarahamandinika soratra masina. Ho aminareo ny famindram-po sy ny viadanana avy amin'ny fahalalana tsaran'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Ny salamo fa 5:100 andininy fa 3:100 hatramin'ny fa 20:100 no iarahantsika mamaky teny fiantsoana. Salamo fa 5:100 3:100 20:100 mitsangana ary anome voninahitra ny tompo isika. Hoy ny mpanao salamo: alako ny borosaina fa ny lalanao no tiako, fereko sy ampingako ianao, ny teninao no andrasako. Miala amiko ianareo mpanao ratsy, mba hitandremako ny didin'Andriamanitra. Toany aho araka ny teninao mba ho velona, ary aoka tsy homenatra amin'ny fanantenako aho. Toany aho mba ho voavonjy, ka ho faly hijery ny didinao mandrakariva. Ataonao tsinotsino izay rehetra mania amin'ny didinao, fa mamita tena ihany laingany. Efa nataonao fanaritaindrendrika ny ratsy fanahy rehetra amin'ny tany, izany no hitiavako ny teny vavolombelonao. Mipararehetra ny nofoko fahatahorana anao, ary matahotra ny fitsaranao aho. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao izahay fa nampahiratinao ny masonay, tafafo maraina izahay. Notarianao ny tongotray ary tonga soa eto an-tranonao izahay. Nosokafanao ny fonay mba hidira ny fahasoavanao, ary dia afaka midera sy mankalaza manome voninahitra anao izahay amin'izao ora sy fotoana izao. Mankasitraka anao Andriamanitra fa nampandresy ny fakapanahy ianao, ary indro mijoro eto amin'ny kianjanao izahay. Mangovotra sy matahotra koa anefa satria mahery ny teninao manambara ny fahavelomanao feno fahamasinana. Miondrika izahay Tompo, ary mangataka indrindra ny amelanao ny heloka sy ny fahadisoana vitanay teo anatrehanao. Nampalahelo ny fanahinao masiny ireny, ary nanelingelina ny fifandraisanay tamin'ny hafa. Avaozy indray ny fifandraisanay aminao Andriamanitra, ary ataovy tomombana ny fiarahanay monina amin'ny hafa. Voavela heloka izahay dia fantatray fa eto ianao, anatrika anay ary hitarika anay indray amin'izay fiarahana mandinika ny soratra masina. Dia azavao ary ny fosiny sainay Tompo, ahitanay zava-mahagaga ao amin'ny lalanao. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mpitsara toko 10 manomboka eo amin'ny 9:4 hatramin'ny 20. Mpitsara toko 10 4:20. Isika rehetra hiara-maka izany amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary raha tonga tan'ilay izy dia nanakora azy ny Filistina, ary ny fanahin'i Jehovah nilatsaka taminy, dia tonga tahaka ny rongono izay nidorana tamin'ny afo, ny mahazaka teny amin'ny sandriny, ary afaka tamin'ny tanany ny fatorana. Ary nahita valan-dranom-biriky vaovao izy, dia naninjitra ny tanany nakazy, ka inona aminao ny arivolahy? Ary hoy Samsona: tamin'ny valan-dranom-biriky no nahafatesako ho antotany iray, eny antotany roa. Tamin'ny valan'ny ranom-biriky no nahafatesako arivolahy. Ary efa nitsahatra ny teny izy, dia nariana ilay valan'ny ranom-biriky teny an-tanany, ary ny anaran'izany tany izany dia natao hoe Ramataley. Ary nangetahita indrindra izy, nitaraina tamin'i Jehovah ka nanao hoe: ianao no nanome izao famonjen-dehibe izao tamin'ny tanan'ny mpanomponao, ary ankehitriny ho efa fatiketa aho ka hianjera eo an-tanany tsy mifora. Dia nampitresan'Andriamanitra ilay fitoerana oboka tany ley, ka niboboka teo ny rano, ary rehefa nisotro izy dia nody ny ainy, ka velona izy. Ka izany nanaovana ny anarany hoe Enakore izy an'ilay mandrak'androany. Dia nitsara ny Israely 20 taona,
tamin'ny andro ny Filistina izy. Amen. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Eny ariavana araka ny rahantsika namaky teo dia ny bokin'ny mpitsara toko 5:10 hatramin'ny 20 farany no iombonantsika. Efa teo amin'izany bokin'ny mpitsara zany sika tamin'ny fiarahamandinika soratra masina. Ndao ary ho tsaraina aloha ny fahatsiarovantsika. 2 toko ny mandrafitra ny bokin'ny mpitsara. 12 ny mpitsara izay nitondra ny zanak'Israely. Milazary 9 amin'ireo 9 fotsiny. Afa-dio aza mijery taratasy aloha. Gideona, Samson, Debora, any amin'ny efa fiandohany fialana eo amin'ny bokin'ny mpitsara Samuela. Josoa aloha amin'ny bokin'ny mpitsara. Otiniely, Samgar, misy efa mijery taratasy kosa ranga. Ray Sisare. Ndao ary tsy voatery ho taditsika ilay izy fa fatatsika eo misy an'izany mpanompon'Andriamanitra zany zay no tendren'ny tompo hitarika ny zanak'Israely ary indrindra hitarika azy tamin'ny ady izay nataony. Izay moa ny antony fantenana ny hira fa 2:70 satria ny bokin'ny mpitsara dia voaravaky ny ady ny fanesy natao hoe ny fandimby teo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely. Dia isika hijery vetivety ny ankapobeny zany bokin'ny mpitsara izany. Efa fantatsika moa fa ny bokin'ny mpitsara dia mandrakitra ny zava-nitranga teo amin'ny fiafaran'ny fiainan'i Josoa hatrany amin'ny mankany amin'ny fiatombohan'ny fitarian'i Samuela mankamy fanjakan'ny Saoly. Zany hoe elanelan'ny Josoa sy Samuela zany ny bokin'ny mpitsara. Samuela mbola tonoina hoe mpitsara fa efa any amin'ny bokin'ny Samuela ny filazana momba azy. Ny mpitsara 12 izay talaky maso atao anatin'ity bokin'ny mpitsara ity dia notendren'Andriamanitra mba hitondra famonjena ho an'ny zanak'Israely. Satria mantsy araka ny efa nandiniantsika ny bokin'ny mpitsara, ny bokin'ny mpitsara dia iodikodonan'ny tantara manao hoe manota ny zanak'Israely, trapahoriana ny zanak'Israely, mibebaka ny zanak'Israely, vonjena ny zanak'Israely. Miala eo indray izy dia maka amin'ny manota, ory, mibebaka, vonjena. Miala eo indray izy manota, ory, mibebaka, vonjena. Bokin'ny atao hoe sasatry ny miarina zany ny bokin'ny mpitsara. Ary ao amin'ny kilasy fahavalo izy dia mazava tsara amin'ny kilasy ny sekoly alahady. Ny hitantsika ndenge hovakintsika ny toko 2:12 sy toko 2:12 dia izao no voasoratra amin'ny anaran'ny tompo. Ary nanao izay ratsy eo mason'i Jehovah ny zanak'Israely fa nanompo ireo bala, ka nahafoy an'i Jehovah Andriamanitry ny razany izay nitondra azy nivoaka avy tamin'ny tany Egipta, ka nanaraka andriaman-kafa amin'ny Andriamanitry ny firenena manodidina azy, dia niankohaka teo anatrehany ka nampahatezitra an'i Jehovah. Eny nahafoy an'i Jehovah izy ka nanompo amin'ny bala sy Astarta.
hitantsika hoe dia nirehitra tamin'ny Israely ny fahatezeran'i Jehovah ka natolony teo an-tanan'ny mpamabo izay mamababo izy ary namidiny ho an-tanany fahavalony manodidina azy ka tsy najanona teo anoloany ny fahavalony intsony. Raha tamin'ny fitariana nataon'i Josoa izak'izay miatrika ny fahavalony zanak'Israely dia nandresy ary azy ny tany Kanana. No nitafiditra tao amin'ny tany Kanana efa ny zanak'Israely dia nivadika satria nanjary nanompo ny Andriamanitra ny manodidina azy. Tezitra Andriamanitra dia natolony ho babon'ireo manodidin'ireo ny zanak'Israely. Eo no manomboka ilay fihodikodiana ny tantara. Rehefa nahatsiaro fahoriana izy dia niantso an'Andriamanitra. Efa nahatsiaro fahoriana izy dia niantso an'Andriamanitra. Dia io Andriamanitra maniraka ny mpitsara voalohany atao hoe Otiniela ao amin'ny toko 9. Izay ilay tantara ao amin'ny boky ny mpitsara. Drafitry ny boky arak'izany dia toy izao. Ny toko voalohany hatramin'ny toko 2 dia famariparitana ny toeam-piainan'ny zanak'Israely teo amin'ny faraparan'ny fiainan'ny Josoa. Eo amin'ny toko 7 hatramin'ny toko 9 dia ny fisian'ireo mpitsara ny fandimby. Hatreo amin'ny Samsona moa izany ilay mpitsara miisa 12. Misy anankiray kely eo atao hoe Baraka fa tsy voatonona mazava. Fa ny 12 ny voatonona mazava. Toko 7 hatramin'ny toko 9 izany sika raha hitady ny tantara ny fitarian'ny mpitsara miisa 12 dia ao sika no mifantoka fa tsy any ankafa akory. Ao amin'ny toko 17 hatramin'ny toko 19 dia famariparitana ny endrim-piainan'ny zanak'Israely, ny fiarahany monina sy ny ara-pivavahana. Ny zanak'Israely ara-tsosialy sy ara-pivavahana. Efa mitranga ao izany resaka fanolanana izany fa tsy voazao akory. Ara-pivavahana moa dia ilay vadibadiana fanipody sampy. Ato amin'ny boky ny mpitsara dia indray mandeha monja no voalaza ny teny hoe mpisorona be, izany hoe tena nanao tsinotsinona ny fivavahana mihitsy ny jiosy nandritra ny vanim-potoana ny mpitsara. Misy resaka fisoronana na ny mpisorona be ao. Izay izany ny drafitry ny boky ny mpitsara. Ireo fizarana telo ireo ambongady no natolotra antsika 1-2 ny famitinana ny fiainana manodidina ny fahafatesany Josoa 3-12 ny tantaran'ireo mpitsara. Ny 17 hatramin'ny 20 dia ny seho ara-piarahamonina sy ara-pivavahana teo amin'ny fiainan'ny vahoakan'Andriamanitra. Ireo natolotra antsika ireo ny anaran'ny mpitsara 12. Izany hoe Baraka dia miara-dalana amin'ny Gideona izy eo amin'ny tantara. Izany hoe ao anatin'ny toko 9. Isaky ny antso mpitsara anankiray ny tompona manendry mpitsara anankiray dia voamarika foana ny amin'ny teny hoe nanao izay ratsy teo anatrehan'i Jehovah ny zanak'Israely. Samsona moa no resana amin'ny perikopantsika dia hitantsika ohatra izany filazan'izany eo amin'ny toko 17. Rehefa hiantson'ny Samsona Andriamanitra. Izao no voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ny zanak'Israely nanao izay ratsy eo mason'i Jehovah indray ka dia natolotra Jehovah teo an-tanan'ny Filistina 40 taona izy. Dia ohatran'izay hatrany andray ohatra anankiray isika ao amin'ny toko 7:7 mialoha ny antsoina ny Otiniela dia torak'izay ihany. Eo amin'ny toko 7:7 ary nanao izay ratsy eo mason'i Jehovah ny zanak'Israely ka nanadino an'i Jehovah Andriamaniny ary nanompo ireo Bala sy Asera. Isaky ny antso mpitsara anankiray ny tompo dia voamarika foana fa
nanao ratsy indray zay ny zanak'Israely, nanao ratsy indray ny zanak'Israely, mibebaka dia mila famonjena maniraka ny mpitsara mba hamonjy azy Andriamanitra. Boky ny mpitsara zany dia tena miresaka mihitsy ilay fitiavan'Andriamanitra mamonjy. Tsy araka ny boky ny Jeremia manao hoe fitiavana mandrakizay ny tiavako anao, izany no amparetako famindrampo ho anao. Na miodikodiny eo amin'ny fahotana, mananiany amin'ny fibebahana zany ny vahoakan'Andriamanitra dia mbola manatsotra tanana mamonjy ihany ny tompo. Io moa zany ny fiainantsika araka ny liturjia, ny fiangonana misy atsika, tsy laozan'ny fotoana ny fibebahana ny fanompoam-pivavahana amin'ny fiangonana misy atsika toy izao. Na liturjia voalohany io ao aorian'ny famakinany sitrapon'Andriamanitra, na ny liturjia faharoa io izay atao any amin'ny vavaka fanomboana, na ny liturjia fahatelo atao amin'ny vavaka ao aorian'ny toriteny atao hoe vavaka setriny. Ny liturjia fahaefatra dia efa fisantarana sahady ny fiainan'ny olom-bovonjy. Raha mamaky ny liturjia fahaefatra tsika dia tsy misy tsony ao ny fibebahana fa tena hoe fiderana, tena hoe fisantarana ny fiainan'ny olom-bovonjy. Tokony ho mariatsika sy homentsika lanja rehefa mamaky ny boky ny mpitsara tsika dia izay fitiavan'Andriamanitra izay. Ny tanany mitsotra amonjy ny mpanota mibebaka, ny tanany mitsotra manarina ny mpanota mbola tratry ny fahalavona. Azany tsy tokony havery-toky ny olona latsaka tao anatin'ny fakapanahy na lavo ny fahotana, raha mbola misy koa ny Baiboly misokatra toy ny boky ny mpitsara dia tsy tokony ho kivy ireny olo ireny fa handray ny tanan'Andriamanitra mitsotra mamonjy azy. Efa averimberina amintsika foana indraindray isika rehefa tojo ny faharesena dia ohatry ny tsy afa-miarina tsony mandao ny varavaran'ny fiangonana. Mitsara teny isika, manamelo teny isika, kanefa Andriamanitra raha mitsara antsika dia manamarina, mbola mamindra fo ka manarina indray tamin'izay fahadisoana vitantsika. Dia ireo ary izy arahana ireo tsikerikery eny hatrany amin'ny fiantsoana any Samsona toko 17, ny tantarany mpitsara rehetra moa dia mifarany amin'ny toko 19. Ny tsara ho marihana ho an'ny mpandinika raha ny diksioneran'ny Baiboly ny jerena dia misy fifanankalozan-kevitra mba tsy tenenana hoe misy adi-hevitra ny boky ny mpitsara ka lazaina fa ny tena boky ny mpitsara dia ity toko 7 hatramin'ny toko 19 ity fa tantara napetraka ny aloha sy natovany avy aoriana ireo filazalazana momba ny fahafatesany Josoa sy ny mikasika ny raharaha ara-tsosialy sy ara-pivavahan'ny zanak'Israely eo amin'ny toko 17 hatramin'ny farany. Zany moa rehefa ilay hoe mandinika tsy manimba ny finoantsika zany fa any amin'ny fandalinana dia vao mainka amin'ny tombo aza ny finoantsika aive zany ny fomba ndrafetana ny soratra masina. Mandeha isika manahoana ary ty teksta manoloana antsika ity. Ny mpitsara toko 10:4 hatramin'ny 20 dia ampany ao amin'ny tantarany fitsarany Samsona. Inona ny fantatrao momba ny Samsona? Ento ny vadiny tamin'ny sangany. Izany nanambady vehivavy Filistina. Ary io tena paipaika politika. Tena paipaika politika io. Rehefa mamaky sika ny boky ilay toko mitantara ny Samsona. Ina koa? Matanjaka.
nazirity izy tsy nikasian-kareza tao amin'ny volony indrindra ny heriny rehefa nesorina ny volony dia nalemy Samsona eny ary tantarany Samsona malona antsika eto izy dia nentin'ny Filistina ampatorana voalaza ny soratra masina tonga tao amin'ny tanàna atao hoe Lehi izy dia niasa ny fanahin'ny tompo ka ny fatorana izay namatorana azy inona ny anaran'le famatorana azy tao inona le namatorana azy ajere kely aloha ny mahazaka inona indray zao mahazaka izany ozy ny tanora sy ny tandrenivohitra izany tady mahazaka izany dia tady voajanahary mandravaka ny ala tsy nanana dia voaravaka izany hazo be indraindray izy io dia tsy sambikina ny rajako dia hazo be afaka miorokoroka tena famatorana ohatra hoe hitona azy ny tanàla dia tady mahazaka no amatorana azy fa nilatsaka amin'ny fanahin'ny tompo tamin'ny mahazaka atonga levo ny afo ilay namatorana any Samsona izay ilay tantareto inona no eo amin'ny 14 hatramin'ny 17 rehefa afaka tamin'ny fatorany Samsona dia nandray valany ranom-biriky boriky ilay izy fa tsy biriky azafady fa zatra boriky rameva biby fa tsy biriky ilay fanaovana trano akory ovaina kely fa sao dia misy mamaky ango inako dia boriky ilay izy ohatrany hoe zana boriky fa tsy biriky fanaovan-trano akory disy tsy pelio azafady valany ranom-biriky dia nandresy misevony moa zany asika tany saina any ambanimbany any anampinan'ireo foto-kevitra 5 izay notsongaina manokana afaka tamin'ny fatorana izy dia nandray andraikitra hiady hanavitra ny zanak'Israely ka voalaza hoe nafaty Filistina misy arivo tamin'ny valany ranom-biriky eo amin'ny 12 hatramin'ny 20 dia nitaraina tamin'ny tompo izy dika ilay hoe nariny ilay valany ranom-biriky avy eo izy nitaraina tamin'ny tompo hoe ianao ny anton'izao famonjena lehibe izao mangetaeta dia nivonjen'Andriamanitra izy nomen'Andriamanitra ranosotroana ambarany soratra masina hoe velona indray ary nitondra ny zanak'Israely nandritra ny 20 taona tapany faharoa io dia milaza ny fijoroan'Andriamanitra amin'ny mpanompo izay nofidiny mpanompo efa nofidiko tsy mba hariko ny fisiny ny faharetana 20 taona dia afahantsika manatsoka hevitra ny amin'ny faharetany mpanompon'Andriamanitra eo amin'ny fanompoana na dia eo aza ny ady sy ny fahasarotana samihafa ady hiarahany amin'ny besiny maro fahasarotana toy ny hoe mitodika amin'ny tenany manokana raha miantso vonjy izy hoe mangetaeta dia tsy niala tamin'ny fanompoana n'Andriamanitra izy izay ilay fizarana anankiroa atao anatin'ity anjara-mofina anantsika ity Andriamanitra dia maneho ny famonjeny amin'ny mpanompo izay nofidiny ka tsy hoe mamonjy ny manodidina ny mpanompo ihany izy fa tena manatitra famonjena araka ny filany ny mpanompony teo mangetaeta matahotra ny Filistina indray izy eo nefa voanandresy mangetaeta ohatry ny ho faty dia matahotra ho voatolotra eo an-tanan'ny Filistina sao dia fitoeran'ny rambony fa ny tompo dia tsy namela ny Samsona ho tratran'izany fa voazan'izany nanavitra izy naneho ny mahampamonjy azy ny maha-Andriamanitra velona azy izy dia namelona indray any Samsona olona malemy tsy tanteraka no nomen'Andriamanitra ny heriny ka tonga fitaovam-pamonjena ho an'ny fiangonana dao asika hijery voambolana anankitelo voambolana anankitelo notsongaina atao anatin'izao texte izao dia ilay hoe
fanahin'i Jehova. Amin'ny dikateny ombolana moa izy sy ny dikateny fahina dia hoe fanahin'ny tompo. Le teny hebreo hoe roa Yahweh, midika hoe ery avy amin'Andriamanitra omeny ny olona manokana. Raha manatrika fanokanana sika na fanokanana inona na fanokanana inona dia io fanahin'ny tompo io no vokatry ny fametrahan-tanany mpanokana. Na tamin'ny andro ny apôstôly na mandrak'ity andro ny fiangonana dia io fanahin'ny tompo io no ampitoerina ao amin'izay mandray ny fanokanana. Tena hery manafaka, tena hery mampijoro. Jereo fa hoe afaka ny fatorana, afaka nandraindraikitra Samsona rehefa niva ilay fatorana mahazaka na matorany Filistina azy. Izay ny hevitra ao anatiny hoe fanahin'ny tompo. Fanahy mahery avy amin'Andriamanitra manafaka ny olona mba hahatonga azy ho tompona andraikitra ho fanafahana ny vahoaka an'Andriamanitra. Lanja ny ositra masiny ndriavana. Ny famonjena. Ery amin'ilay andiny 19 dia miteny Samsona hoe ianao no nanome izao famonjeny dehibe izao. Iasa, tsy hoe iasa akory. Iasa tena hoe fanafahana tsy tamin'ny adiandy ara-nofo nandresena fahavalo hita maso dia ny Filistina fa famonjena ara-panakoho. Zany mandrakariva moa ny hevim-panahiny hoe fanafahana manoloana ny ady dia tsy hoe fandresena ara-miaramila fotsiny tafika hitan'ny maso fa ny fandresena ara-panakoho. Tena famonjena nentin'Andriamanitra. Ny fiantsoana, eto tsy ilay hoe fiantsoana hoe nantsona mpanompon'Andriamanitra fa ilay mpanompon'Andriamanitra ny antso. Jereo ilay eo amin'ny andininy 19. Velona izy ka izany no nanaovany ny anarany hoe enina akory. Dia ilay hoe tsy hoe akory fa kara, tsy resaka volamena io zany. Iasa tsy resaka telefona, tsy resaka telo-mataloha, fa tena hoe ilay fiantsoana vonjy, fiantsoana ny anaran'Andriamanitra mba hamonjy. Izay no dikany eto. Ery amin'ny vodipejy dia mazava ny filazan'ny mpanoratra raha mandikany hoe loharanon'ilay ny antso. Fiantsoana famonjena, fiantsoana famonjena ny amin'ny anaran'Andriamanitra. Reto ary foto-kevitra 5 izay azontsika ampiarina amin'ny fiainantsika andavanandro. Voalohany, aza mitoky amin'ny herintsika. Manana fitokisana ny herin'Andriamanitra manoloana ny ady izay atrehantsika. Tahaka ny Samsona, na dia tao anatin'ny fahalemena, tsy nanana hery aza, dia indro ny fanahin'ny tompo nanafaka azy, nampijoro azy tompon'andraikitra hitondra fandresena ka nahafatesany olona arivolà. Ataovy aminao ny toerana izay foana moa rehefa mamaky baiboly sika dia miezaka maka sary an-tsaina hoe ao anaty tokoa moa ilay trangan-javatra. Iny Samsona entin'ny Filistina ampatorana. Dia inona ntsony moa izany ny amiko izy Samsona? Kaza maninona? Miditra an-tsehatra Andriamanitra dia nanafaka ny Samsona ary nahatonga azy ho tompon'andraikitra nitondra ny vahoaka an'Andriamanitra amin'ny fandreseny. Tsy hoe nanafaka azy fotsiny dia izay, aleloia, afaka, fa afaka nitondra famonjena ho an'ny hafa koa. Izay foana Andriamanitra efa mifidy olona, tsy ho tompo-pahasoavana ho azy ireny, fa ho fahasoavana ho an'ny hafa koa. Avy aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany, teniny tamin'ny Abrahama izany. Ho tahina ianao, hitahy ianao ary avy aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Ho tonga aloharan'ny pahasoavana ho an'ny hafa ny olom-boantson'Andriamanitra.
raha ianao na tsiaro voantson'Andriamanitra ho kristiana dia tsaro fa tsy ioto fahasoavana atao am-piangonana fotsiny anjaranao fa manjary oloaran'ny-pahasoavana ho an'ny ankonanao ianao, ho an'ny mpiara-miasa aminao ianao, ho an'ny manodidina anao, mpiara-monina ianao. Izany ny tanjon'Andriamanitra mampisy ianao eny rehetra eny. Dia tsy miantehitra ny herintsika isika fa na herin'Andriamanitra manafaka, ny fanahin'ny tompo manafaka sy mampijoro. Ny faharoa, aza donoina ny miantso an'Andriamanitra ao anatin'ny fahasarotana. Any amin'ny 9:20 isika tena tsy niala tamin'Andriamanitra i Samsona tao anatin'ny etaeta sy ny fahatahorana ny fahafatesana mandona ny fahavalo dia ny Filistina. Raha misy zavatra tena mampatahotra, mampiororo antsika, antsoy Andriamanitra, famonjy antsika izy. Ny fahatelo, ao amin'ny 9:20 ihany fahampiarahantsika ery amin'ny 9:40 dia azo anatsoana hoe io fanahin'ny tompo io ny tena loharano ny fahombiazana. Jereo tsara fa raha mamaky isika rehefa vita ny fandresena dia nataony Samsona hoana ilay valan'ny ranom-borika eo amin'ny 9:70 nariny ilay valan'ny ranom-borika. Ary eo amin'ny 9:20 izy dia manao fanaikam-pinoana hoe ianao no nanome izao famonjena lehibe izao. Tsy ny valan'ny ranom-borika no inona fa ny fahatsapany mihitsy hoe ny fanahin'ny tompo, ny asan'Andriamanitra, ny fidiran'Andriamanitra ny sehatra ny tena zavatra. Tsy ho fikirina mafy izay mety ho fitaovana nentina nandresy, fa ny tena tsaroana dia ny hoe Andriamanitra nanome ny famonjena lehibe. Ny fanahin'ny tompo nanafaka, Andriamanitra nanome famonjena. Tsy tamin'ny herintsika, tsy tamin'ny fitaovana manodidina antsika no nandresena, fa tena ny tanan'Andriamanitra nitsotra. Izany ny tsaroan'ny Samsona eto. Tandrify azy ny valan'ny ranom-borika dia mba mieritreritra tokoa ve isika hoe valan'ny ranom-borika ve dia mba ho aiza? Tonga amin'ilay hoe vatoray ve dia mba ho aiza? Fa tao ny tanan'Andriamanitra ny ara-ny asa, tao Andriamanitra ny hitsantrehatra nampandresy any Samsona ka nahafatesany arivolay. Dia mbola miverina eo amin'ny valan'ny ranom-borika ihany isika. Dia ny miverimberinato moa izany valan'ny ranom-borika izany. Azotsika manatsoaka lesona hoe mampiasa azy eo an-tanantsika amin'ny ady eo amin'ny fiainana. Io no eo dia io ampiasaina. Aza nitady mihitsy hoe dia ahoana izany? Io no eo dia io ampiasaina. Izany no mahatonga ny rarin-tsaina dia ahoana izany? Dia ahoana izany? Io ny karaha manao tsy mety misonitra, io tantaniny ary matoki ny tompo. Tahaka ny Samsona raisy ny valan'ny ranom-borika dia matoky ny herin'Andriamanitra mampandresy. Betsaka ny ady-piainana mety mahavalalana antsika, fa mampiasa ny ron-doha nomen'Andriamanitra anao, mampiasa ny tananao foro ny tongotrao, mampiasa ny maso ny sofina, ampiasao daholo ny harena nomen'Andriamanitra anao. Mba tsy ilazana hoe ny olona ory-tanana sy tsisy tongotra aza mahavita miatrika fiainana, dia isika ve? Fa ampiasao ny valan'ny ranom-borika, matoki ny herin'Andriamanitra. Zava-misy eo am-pelantanantsika ampiasaina dia ho hitanao miaraka amin'Andriamanitra ny fandresena omeny anao. Fa dimy farany dia aoka ho matoky mandra-pahatapitry ny fotoana isika. Voalaza eo ny fe-potoana 20 nitondrany Samsona ny zanak'Israely. Dia mba hatraizana ho ataonao amin'ny fanompona an'Andriamanitra, mivonoana haritra, mba ho tanisain'ny zanaka aman-jafinao koa ny hoe kay bebe kay, dadabe, firy taona izany nampandrefana sany tompo any dadabe? Firy taona izao dadabe no dekona? Firy taona izao bebe no niditra sy nivoaka tao amin'ny fiangonana io? Firy taona? Mba misy holazaina amin'izany ianao
mba ho voasoratra amin'ny boky mirakitra ny tantaram-pianakaviana hoe raha anina dia 20 taona na hampandray 30 taona na hampitandrina 50 taona na hampitandrina sy ny sisa na dekona na loholona misy tany saina ny faharetanao mba ho fianarana ho an'ny hafa. Izay antsonantsika ry havana dia ny hoe aza miantehitra amin'ny herin'ny tenantsika na izay fananana manodidina antsika fa ny herin'Andriamanitra no manampy antsika ao anatin'izay eo am-pelatanantsika. Ny herin'Andriamanitra no miditra antsehatra amin'izay ananana manodidina antsika. Tsy nitsinona toy ny valan'ny brika azo atsipy ireny zavatra manodidina antsika ireny fa ny herin'Andriamanitra no tsy miala, ny herin'Andriamanitra no tsy miova, ilay Andriamanitra velona no momba antsika. Dia aza matahotra miatrika adi-piainana fa mahery ary velon'Andriamanitra tahaka nidirany antsehatra teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely andron'ny Samsona no hidirany antsehatra koa amin'ny fiainantsika vahoaka an'Andriamanitra. Ry Tompo Andriamanitray, misaotra sy mankasitraka anao izahay no ny fitiavanao, no ny famindramponao namelanay hiaraka tamin'ny fandiniana soratra masina. Mampahafantatra anay fa lehibe amin'ny fitiavana ianao. Na dia mivadibadika amin'ny fahamasina sy ny fahotana aza ny fiainanay, mifandimby eo aminay izany tsy fahamendrehana faniavana izany sy ny fifonana, dia indro ianao tsy nitsahatra manatsotra tanana mba hamonjy. Maniraka mpanompo mifandimby eo amin'ny tantara ianao mba hilaza ny fitiavanao, hampandresanay manoloana ny fahavalo, tsy niady-piainana ihany fa niady ara-panahy koa. Dia misaotra ny mbola fisiany ireny mpanomponao ireny eo anivon'ny fiangonana sy ny fiarahamonina. Misaotra ny mbola fisianay kristianina sy ny fisian'ny fiangonana eto amin'izao tontolo izao. Ho toy ny famantarana ny fisian'ny Samsona tamin'ny fotoan'andro, hitondra fanafahana ho an'izao tontolo izao sy ny fiarahamonina ary ny ankonana sy ny firenena. Andriamanitra, indreto ary izahay mandre ny antsonao toy ny antsonan'ny Samsona, dia vao ny fatorana mety mahazo anao tsirairay. Ataovy mahajoro amin'ny fandraisana andraikitra izahay ka hitondra fandresena ho an'ny hafa manodidina anay, na ao amin'ny ankonana izany, na eny amin'ny fiarahamonina sy ny toeram-piasana misy anay, na aiza ry Tompo. Apetraka eo am-pelatananao ity tontolo andro ity, mbola ho tontolo andro mpandresena, ho tontolo andro mpandraisana andraikitra, ho tontolo andro mpifaliana koa sy ho tontolo andro mpahavitriana, anefanay ny adidy miandranay, indrindra hijoroanay ho vavolombelonao. Jereo ary vangio ny ankonanay, na izanaiza misy azy ireny amin'izao ora sy fotoana izao, mety efa any an-tsekoly izy, am-perinasa, an-dalambe, didinao fiarovana ane ary ho ajoronao koa havita tsara ny sitraponao amin'izay ataony. Dia ianao Tompo no hitsidika ny tsy salama rehetra, mety aminay izao mitondra fanahintenanao amin'ny nofo, mety ankonanay, fianakaviana, iraitapo, mpiarahamonina, na izanaiza misy azy ireny, any amin'ny toeram-pitsaboana, any an-trano, eny an-dalambe, hatrany ampitan-dranomasina Tompo, ka sy eo amin'ny tananao izy ireny ary areno ny fahasalamana. Jereo sy ampahirezo ny manamanjo, aza tonoinao ny firenenay, dia ianao koa mbola hamangy ny fiangonanao amin'ny fahasoavanao, ny fanahinao Tompo ane anositra indray ny fiangonana, aza ho ny hery vaovao hitondra famonjena ho an'ny firenenay sy izao tontolo izao. Mbola tononinay eo mpamaram-pananana ny mpiandraikitra foibe izay mivory, omenao fahendrena hatrany izy ireny. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay nampianatra anay hivavaka hoe Rainay izay ny an-danitra, ho amansinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny eny an-danitra. Meo anay an'io izay nasazy ao anay, ary mamelana elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay miratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso amin'ny fahatokiana ary nitsotra ny tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho,
efa niantso ny anaranao aho ahy ianao. Raha mitany drano ianao dia ombanao aho, raha mitany ony ianao dia tsy hanafotranao izy. Raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay, ary tsy rehetra aminao ny lelafo. Amen. Ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.